Soyons dans la joie, soyons dans l'allégresse, car voici les noces de... Fitozaka zanany lalana atao amin'ny distrika Zafimaniry Avaratra dia anisan'ny efa nanentanan'ny mopera rivo hatramin'izay dia raisina izay fanentanana an'izay ary mampitarika dia mandray angady mihitsy zany e na manao ny olona na tsy manao dia ireny fanomezana modely mba sy hoe mibaiko fotsiny anisan'ny fomba fiasa amin'ny atao fa iza mitarika ankehitriny izay hoe ny mpanentana zany sy mitaba hoahoa fotsiny fa tena mandray angady ohatr'izao. Ity zao dia fahatsapana hoe tamin'ny hidiny farany tetỳ dia mahatsapa somary sahirakirana jalijaly tena mbola sy mahay motora tao dia hoe aleo amboarina ny lalana mba jerevana ny izay tokony atao dia manentana ny olona ohatra ny tamin'ny zoma masina zao dia efa be deaibe no nanome tanana namboamboatra izay tokony atao manoditra lavaka tony zao sy ombony moto fa kanalina kely fotsiny dia midovidovitra ty ny pôzy be amin'ny moto dia manahirana dia aleo sokasokafana tondra semina risita anankiray aho dia manao mahita an'io ny olona dia mora ny manentana azy hoe ay azo atao ny mitojakoja azy mba hanangana azy maharitra ary ho an'izay mijerana izao rakitsary izao dia mandresy lahatra mihitsy izahay fa ny fototry ny fampandrosoana rehetra dia ny lalana io zany sy tokony mionona fotsiny amin'ny hoe misy andehanana tongotra io lalana io dia ampy izay fa hatsaraina tiany hoe izao malalaka be ty ny fiarakodia fa reto mbola bozaka natony vatotony aza mbola tokony hapoaka fa mila maka inisiativa na firotsahana zany ny olona mahita hoe inona moa tokony atao ary izy tsy hoe ndray andro dia ho vita izy rehetra fa manao kelikely dia izay kelikely vita izay mitambatra sy kelikely no mahatsara ny lalana mila fehezina ihany koa anatin'izay ny rano amin'ny faritra sasany izay andalovan'ny rano satria kaohandrika ny tany atisy mba misy ataontsika hoe silindra raha nisaka azy fa dia midian'ny mpandeha tongotra fa rehefa voary tsara ny rano dia azo antoka hoe hateza ny lalana ka eran'ny distrika manontolo ny isaky ny tanàna zany dia tokony mba hanao izay hahatsara ny lalana satria tsy hoe ry mopera ihany no mampiasa moto amin'itony lalana itony dia hoe tsisy ilasika ny lalana fa ny zanakareo ny zafikelyinareo ny zafiafinareo mbola hanana ihany koa ary izao dia tsy hoe fitiavan-tenako hoe zasy mopera ny sahirana moto namboarako lalana fa eo ilay fanomezana ohatra fa anatin'izay koa ny hoe fanaovana asa soa amin'izao herinandro masina izao dia hoe aleo mirotsaka sehatra mihitsy manamboatra. Soyons dans la joie, soyons dans l'allégresse, car voici les noces.